Faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano. James Ratsima avy amin'ny Front Patriotique Malagasy no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity. Tsy zoviana amin'ny mpanaraka ny fandarana tsony Andriamatoa James Ratsima atao anatin'izay taona maromaro izay ny sehatra teo amin'ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena sy teo amin'ny tontolon'ny politika ihany koa. Dia faly miarabanao professeur James Ratsima tonga soa eto amin'ny fandarana dinika aloha. Faly miaraba ny mpiaino rehetra dia miarabanao manokana koa Joël. Anomboantsika ny famakafakana James Ratsima mikasika ny gouvernemanta Tsay Christian hitahita taratra tamin'ny fanazavana nataon'ny filohan'ny repoblika ny alahady hariva teo fa mety ho tazomina ho prime ministre ihany zany lehibe ny gouvernemanta zany betsaka ny adevitra mikasika an'izay na mikasika ny fanovana ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta. Inona no famakafakana azon'ny professeur hoentina momba an'izay? Efa ela no prime ministre teo i Andriamatoa Tsay Christian. Talohan'ny nalan'ny filohan'ny repoblika. Dia misy foana hoe ho alana izy dia izy ihany miverina eo. Hoe alaina izy dia mbola eo izy ihany. Tena midika mazava zany fa tsy hain'ny fitondram-panjakana intsony ny manala azy eo. Ny antony dia tsotra Joël, tsy Andriamatoa Rajoelina no nametraka amin'ny prime ministre teo fa ny communauté internationale no mibaiko eo ny Rajoelina hoe tia ny prime ministre. Raha tadidinao no nametrahana azy dia nisy tabataba be suiten'ireny fihetsiketsehan'ny député ireny dia tsy io prime ministre io nieritreretin'ny olona fa izy no eo. Zany hoe ny imposé ny gouvernement any epita rehetra any ry zala oligarchie mondialiste no nametraka azy teo. Mba tsy lazaiko hoe ry zareo franc-maçon sy France Afrique no nametraka ny UPM eo. Tsotra be tsy sahanala ny mihitsy ny filoha Rajoelina. Ny antony dia tsotra Andriamatoa Tsay Christian no nametraka ny Rajoelina teo. Andriamatoa Tsay Christian nanao an'ireny doublon mahatsiraviny ireny ary nampiny ny HCC nampiny ny CENI. Zany hoe ireo no nametraka ny filoha midika koa zany fa tsy afaka nalan'ireo ny filoha. Matoa tsy nalainy ary mbola tsy mieritreritra izy hoe tsy hanala azy dia ao raha. Zay aloha ny antony voalohany. Ny antony faharoa ny tsy hanalany azy dia tsy manana olona firy-tsony filoha io. Pilier telo sisa mitazona azy dia ny miaramila, ny fonctionnaire tsy mety grevy, indrindrindrindra ny décaissement extérieur, zany hoe vola avy any ivelany. Fa akoatran'izay tsy manana an'izaniza ntsony izy. Na mpamosavy eo anatin'ny fitondrany raha tsy hainy manala azy. Nefa be dia be ny ao anatiny ao. Hitanao amin'ireny hoe mitetika mono azy sy nyreny be dia be ny olona vao anatiny ao. Nyresaka ny filoha hoe mbola ho avy ny enquête au fond. Maninona tsy teneninao le izy fa maninona ny afeninany. Présomption d'innocence lazainao. Inona reny cinéma sary mihetsika mahatsiraviny reny. Ianao ve dia mahafantatra hoe atao enquête ianao dia mitondra telefônina ianao dia alaina vidéo ianao dia asianao miasa ho anao mialatsiny manonona ny Andriamatoa Sareraka. Reny ane ka cinéma mampime an'izao tontolo zao reny midika reny fa sary mihetsika ny natao. Ahoana ny fomba anaovanao enregistrement ny amin'ny enquête dia eo ianao no miteny hoe rajona ry-mampianina sy mbola ohatr'izao mba ide douaniena esquivena ny zavatra mety hisy eo aoriana nanaovana an'ireny. Dia eo ianao dia miteniteny koa hoe ny ambany tanàna dia roa ihany lideranareo zany irena sy rosy. Zany hoe vendrana daholo zany ny ambany tanàna aminareo fa reo ny terenareo raha an'le ambany tanàna satria reo manaiky anareo. Miteny mazava aza sarahana ohatran'izany malagasy. Tsy mitovy saranga daholo ny malagasy fa maninona ny saratsarahanareo. Tondronareo ny leaderany mba ho arahan'ireo olon'ireo. Miala tsiny fa be dia be ny olona manam-pahaizana eny ambany tanàna fa tsy ireo ihany. Ary ny tena tsy mety
dia ty tabataba hoe a kolotsaina malagasy ny tenenin'ny filoha andraso aloha e alao azava ny resaka inona le kolotsaina malagasy inona ny tena atao hoe kolotsaina malagasy ianao miteny fa fitiavana lehibe indrindra fitiavana ve ny famonoana amin'ny malagasy reo fitaovam-piadina ampidirinao tamin'ny 2009 reny sy tamin'ity faran'ity arme de guerre ataonao inona izy ny ampitahorinao amindreo dia ianao milaza fa tsy kolotsainantsika ny famonoan'olona sy mifofonainan'olona andraso aloha andre matofoloha mbananiny tena ve ianao mahatsiaro tena ve ianao fa lany démocratiquement zao ary ny fotoana raha tena mahatsiaro tena ianao fa lany fa tsy tamin'ny doublon dia fotoana zao anaovanao ny bilan mi-mandat zao efa presque telo taona lazao ny zava-bitanao a lazao zay tsy vitanao fa aza mamita bahoaka ny zavatra tsy vitanao dia mazava be afeninao tsy resahanao jereo tsara mihitsy ny mahazo amin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao mba misy miteny aminao hoe mijaly ny vahoaka sady tsy rarahinao zay fahorian'ny vahoaka any inona ny tsy ataonao amin'ny vahoaka inona ny tsy mahazo amin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao miakatra ny vidim-piainana rehetrarehetrarehetra ny conteneur $3000 teo lasa 16000 dia ahoana moa ary na normal dollar taratasin'ny olona mbola manao kolokolo ihany nareo mihinan-kavy eo diky zany fa tsy président malagasy ianao fa président mapara na président ny IRD na président ny IRK mialatsiny aminao fa memezany tanora hoe président ny itsika rehetra miaraka amin'ny débile tsy mety zany président fa malagasy dia mitovy rehefa ianao miteny hoe filoha ianao ka izao ny frame mampijalianao ny mpianatra mitaky bourse vononao miaramila asianao mamono olona inona zany ny tena tanjonao nefa ianao milaza fa tsy mifofonain'olona io ataonao io ane na hiditra kely fotsiny aho hoe raha any anaty ministère ianao dia mety possible hoe baikony any fa na hatramy fédération na football renjehanao zavatra tsisy idirany dia any enjehanao satria resiny nareo tamin'ny fifidianana zany hoe resy foany nareo milaza maresy reo dia mangala bato doublon nalana nareo teo fa mipetra tsara fa tsy mety io ataonao io la zao marina amin'ny vahoaka zay resaka nanao resaka bilan tsotsotra ihany professeur James Ratsima teo tokony ho hita any amin'ny resaka fanovana gouvernement ve zay hoe bilan tsy mahafa-po zay amin'ny ankapobeny tokony inona zany ny zavatra iseho raha ny fomba fijeriny nareo nivony front patriotique malagasy miova daholo ve ny gouvernement sa inona ary rehefa analy ianao dia miala daholo satria na iray ary araky ny teninao ozy ianao hoe ministra misy tsy navita ny asany efa roa taona sy tapany telo taona vao mahita ianao fa tsy mahavita ny asany izy midiky zany fa nanao ny asany ihany izy dia midika koa zany fa ianao no mitady azy ianao dia tonga aminao izy dia lazainareo fa gouvernement mpanohatra io gouvernement ntime io inona ary zany resaka zany sao dia misy saina tsy ampy kely ao aminareo ao sao dia misy zavatra tsy mitorona loatra ao anatin'ny lohanareo rehetrarehetra ao tsy hainao ve ny nametraka an'ireo gouvernement reo ny mpanohatra ve ny nametraka an'ireo ko maninona no lazainao fa gouvernement mpanohatra io dia ny olona miara-mitolonamina zay professeur andraso aloha fa ny olona rehetra teny eo ny teny député Rosy zandry kely mahafinaritra rehefa ndraindray izy miteny ndraindray ohatra mivilavilana teny député Raolodinina hoe izahay mpitolona ny tokony ataonao ao zany hoe le rehetrarehetra tao zany tsisy nitolona ny teny député Brunel hoe tsisy fahaleovateny zany zany hoe tsisy zavatra mandeha zany eto amin'ny firenena akoatran'izay rehefa ianareo ny tao dia tsy hay daholo ary reo dia midiro nareo jerevana zay fahaizanareo fa ianareo no nitolona nefa mamerina ihany fa laingy zany tsy anareo milaza tolona ireo no nametraka ny tsai kristian teo fa ny communauté internationale ianareo manararoatra fotsiny satria hoe miaraka amin'ny filoha rajoelona ary rajoelona ny terenareo hanao ny zavatra tsy fanaony teniko teo milaza fa hoe iady izy iady amin'izy hono André Matozoelona
raha iady ianao a de fantatrao mifahavalinao iady ianao a amin'ny frantsay am'reto karana manapaka ny zavatra ho teneninao amin'ny compagnie aksiana sy ireo pakistanais rehetrarehetra manodidina azy ireo sa amin'ny total sy boloré sa amin'ny amerikana ny edinao sa amin'ny rosiana ny ilanao ady tsory ianao ve andresy andreo nitako raha au contraire an'izany a reo olona rehetrarehetra manodidina anao hiala tsy kelikely reo fantatr'ireo olona reo fa tsy aresy an'ny frantsay anao ny tsy aresy ny amerikana ary reo compagnie mibaiko anao reo nge ny tompon'ny pétrole leto amintsika maninona no tsy ataonao zay azahoanao faleovatena ny eboeby ianao hoe andeha négocier amindreo 500 francs ny azonao 500 fmg de efa niteny tamin'ireny fotoan'ireny hoe tandremo a fa tsy ampafirin'ny flolidianina ianao tsy ampafirin'ny sadame ianao tsofin'ny olona fotsiny ianao de vita zao a tsy fantatra hoe rovina niakatra io lasantsy io de andray ankio aneto ny malagasy tena milaza aminareo a fa andray ankio aneto ny vahoaka raha vao miakatra io pétrole io ny antony de tsotra tsy voafehanao ny vidin'entana tsisy zavatra voafehanao na kely azy eto amin'ny firenena efa niakatra foana ny vidin'entana tato anatin'ny volana maromaro ny antony efa firy taona izy zany teo roa taona sy tapany efa andray telo taona inona mesure andraisinao inona le relance satria na nisy amehana ara-pahasalamana ary inona mba zavatra nataonao aminjenan'le entreprise kely privé PMI sy ny PME reo ane ny tena tompony Madagasikara reo ny tatana ny Madagasikara fa tsy ianao sy ny karananao zao ny lazaika anao ndray matofilo ny verena de nizao seul planche de salut anao a ny entreprise malagasy kely reo ao anatin'izany ny hôtellerie ny tourisme ny rehetra reo sy ny dérivéandreo a no mamelona amin'ny malagasy fa tsy ny karana manao ny zay tiany atao tsy mandoetra tsy manao ninninona mibaiko anao reo no mitatana ny ere-pirenena fa tsy ianao alao azava ny resaka baikion'ireo ianao ary misy anankiray tena mahavariana inona loatra n'le ataon'le olonao akaikinao ao manana pouvoir ray manontolo manala manendry ministre manao tsy teny anarana fa fantatrao ny tiako lazaina na iteny ary ady tsoriko eto inona ny ataon'ny Andriamatora Vatomanga ao tompony lalàna rehetra izy manendry ministre manana quota manala manao ny rehetrarehetra eo fa inona moa zany ny tena rôle ao anatiny ao conseiller principal ao de tsory PM-nao sa vice président izy inona ny tena rôle ao tapitra malala an'izany daholo ny voaka malagasy fa tsisy samiteny za miteny aminao mazava mba hatsopotika amin'ny firenena fa iraisatsika ty Madagasikara ty la zao amin'ny vahoaka inona ny tena ataony Ravatomanga ao izy ny manala izy ny manapaka izy ny manao zay tiany de ianao ndray milaza fa be fahavalo ianao ao ka inona tsy andraisanao fepetra analanao zay fahavalinao fa inona ny itazomanao zay zany hoe fa voafenao zany voalohany a tsy afaka iady amin'ny frantsay anao fanananao rehetrarehetra naondranao any any aminy ny avoara ilisitanao any aminy toraka zany reo firenen'ireo ho an'ny Dubai any ny volamena sy ninona tapitra tatara be ny 73 kilo ary mbola tsy vita ary aza mandangendainga fa tsory hoe izy ny tompony de la zao marina rehetrarehetra de mibabony eloka vita fa zay ihany sisa no azonao andrebirebena amin'ny vahoaka milaza amin'ny fahamarinana fa na iza ninona teneninao eo a zao ndre matofilo zaho a mahintsy fiteny a za tsy mirarahan' zay olona arovanao sy tsy arovanao tsy malahelony zay arenanareo na le feninareo any a fa vonjeo ny vahoaka malagasy a fa mitrongy mioaka amin'ny tany reo alovonjena ary lazaiko ianao fa io any sisa io vahoaka malagasy io ny planche de salut anao raha mbola tia mita amin'ny mandahinao anao ary ity 2021 ary ty ara tsy fantatrao akory zay zavatra iseo tsy mbola tonga ny arivany 2021 fa aza mitabataba hoe anao an'izao anao an'izao ny projet anao ne projet tsy projet ataon'ny banque mondiale na ny projet anekafaniny izy ataonao ratification de zay ny amonjy ny vahoaka fa ny projet ny vahoaka malagasy ireo tanora kely mitady asa inona ny asa namenao azy fotodrafo sasa lehibe ny fanjakana efa tapitra namenao amin'ny vahiny
de aiza zany le création d'emploi prometevana ohatra am'izay mba lazao hoe fomba ahoana ny amoronanao asa hoan'ireo vahoaka kely malagasy ny tanora malagasy reo manala baraka na ny examen eto na ny baka na nina sa fa naninao mpitehana koa ny fampianarana eto a Madagasikara tena malahelo am'ireny mpianatra mivononao reny mpianatra mitaky ny zoany mpitehanao nefa ianao milaza fa tsy kolotsainanao mifamonoana olona de miaramila ny asianao manentsika ny olona ampitahoranao ny fitaovana arme de guerre rehetrarehetra io mpampianatra no ampitahorinao zay migrève vononao zay miteny vononao nampanao gazety na izanizy de any ampigadrano fomba inony zany ve ny kolotsaina malagasy Andriamato James Ratsimo moa efa fantatsika foana tao anatin'ny taona maromaro amin'izay le fomba fiteny efa mahitsy zay de zahantsika hoe arahana amin'izay fomba mahazatra anazy zay izy eto anatin'ity fandarana ity somary manisy tsindrim-peo kely amin'le resaka gouvernement James Ratsima teny anao tao hoe ny vondrona iraisam-pirenena nametraka ny prime ministre Tsay Christian tamin'ny taona 2024 tokoa taorianan'ireny hetsiky ny député 370 teny amin'ny kianjany 370 me reny tsy maintsy nyravaina ny gouvernement tamin'izany fotoana zany de nametraka gouvernement ataontsika hoe marimaritra iraisana ao anaty farangisosina tamin'izay tokoa no mety hoe nipetraka izay naizanatsana raha ny resaka ofisialy de avy amin'ny mapara ny prime ministre tamin'izany fotoana zany fa mazava azy nisy ny diatanany vondrona iraisam-pirenena tamin'izany fotoana zany fa am'izao ve tena mbola zay tokotra ve ny fipetrany Andriamato aratadidinao James Ratsimo de ny député Rosy no miteny hoe zay tsy mahalalana io fa teneniny zay hoe tia ny tsay de hoaninay ny tsay zany mihitsy ny teniny averiko aminao dikan'izany ny mampara rehetrarehetra ny terena anaiky an'io PM dikan'izany tsy voalany ntsony io mbola mitetika iverina eo izy io ny lazaiko anao ty 2021 ty raha mbola tsy ariva akory ny andro mbola tsy vity ty de efa mitaditady sahady mioccupé amin'ny presse rehetrarehetra manao marketing hoe zahay mitata na tsisy zay tsy aina manjery tsy alehan'ireo fitondran'ireo manana izy ny Cool TV manana izy ny TV Plus manana izy ny Viva manana izy ny RNM TVM indrindrindrindra manana be dehibe izy de inona ny andananao any amin'ny izy ty Real TV taty amin'ny MBS mbola tsy sanakaty izy fa any amin'ny Real TV izy ny nandeha de inona ny andananao any mba hivelesana anao any ane fantatra ny olona any tsy anao milaza marina koa ny any na tsy anampitamby anao ny any fa milaza hoe inona ny tena tanjonareo de mandray anareo izy satria asany io fa ny antony andananareo any de occupé nareo ny terrain médiatique rehetra zao nareo de efa manao marketing ho anareo fa milaza aminareo fa zany 2023 zany mbola ny hibon'ny ompy ary tena milaza mazava koa fa ninona tetezinareo ninona saka nataonareo tsy avenanareo hiditra any amin'ny Canal Plus na any amin'ny canal satellite rehetra any ny sasany ABC zao i Real TV zao indrindrindrindra MBS tao de efa nitapahanareo fomba rasisme zany fanaovana sarangan'olona samihafa zany fa izy nareo maninonareo manao an'izany amiko zany crime contre l'humanité droit d'expression ny olona nitapenanao droit de circuler tapenanao droit rehetrarehetra fondamental ny olona droit absolu ozy nareo bananareo nefa nataonareo tamin'ny fotoan'androny inona zany sisany ataonareo inona sisany omenareo amin'ny vahoaka kely inona ny tena antony nanaovanareo an'io tena dictature didijadona ozy ny fitenenana zay ngamba le hoe dj didijadona amiko nefa tsy izay le izy fa ny ataonareo io de fatahorana miala eo amin'ny seza iza sisa miaro anareo iza sisa miaro anao Andriamato président zay fanontaniana petraka ao andohanao efa fantatry ny vahoaka rehetrarehetra anao fa mangofotra ny ala teo hatramin'ny 2009 reny mbola tsy voavaliny zavatra crime nataonareo rehetrarehetra eo de enao ihany no ny teny fa na folo taona na roapolo taona mbola azo saziana ny ohatran'izany misaotra anao
ianao ve zany efa navelo keloka tamin'ireny efa voaverina ny eloka vitanao izany tsy nalala fa fanonganam-panjakana no nataonao ary faty olona tamin'ny 7 février mbola nahita tsangam-bato ao nandalo sindrana da de mba mivakiko ho an'ireo zay maty zay tsy hita iny andikan'izany miaiky ianao zany fa nisy maty be deaibe sy nisy tsy hita be deaibe iza nitondra ny olona teny amin'ny 7 février ny vonoana teny tadidinao andre matosa reraka ianao zandry kely nitondra olona teny keo ty aza manaonao an'io atao re fa mezan'ny olona ianao tsisy matoky ianao hoe tsy navelo ianao nanao an'ireny vidéonao reny vidéo ridicule manapatsinay ny vahoaka eran'izao tontolo zao tsy ny olona akory no mitapy tsy alalany zavatra everinareo atao idedoanena fotsiny any président rajoel reny hoe tsy malala nininy izy de iny ko le président hoe za tsy nyresaka tamin'ny sareraka zany za tsy mbola mifandray taminy adaladala zao zany ny olona 22 tapitrisa 23 tapitrisa olona zany de adala ketrina sa le IRK so de anareo miaraka miketrina rehetra manao an'izany fa tsy ny vahoaka ny ataonareo ketrina ohatran'izany de adala tokoa ve fiveranareo amin'ny vahoaka mijaly ane le vahoaka ho ahy zao no lazaka anao andre matofoloha ianareo tsy malala amin'ny fahoren'ny vahoaka fa za isan'andro mahita tena hitako maso ary miady amin'ny accaparement de terre ataonareo fitondrana nareo ny tena manao ny zavatra tsy mety rehetrarehetra momba ny fangalarana tanin'olona bodingerina fampiasana basy fampiasana an'io rehetrarehetra io de ainareo manao an'izany teny ateo olona mekanjo mena fotsiny ara de samborinareo andefasanareo n'zao arme de guerre de milaza ianao fa hoe kolotsaina malagasy ny tsy kolotsaina malagasy ny fandrahonana fa fitiavana lehibe zany ve le fitiavana nanao inonanareo reny olona reny inona ny atahoranareo amin'ny tanapolo nefa ny fitaovana rehetra eo tananareo so de mba tokony eritreritra kely fa tsy rariny ntsony zao zavatra misy eto Madagasikara zao amiko zany tsotra be mazava mifanontaniana zao Joël le gouvernement io tsy ho afaky Rajoel io nandeha manoloany ary prime ministre angambany gouvernement manontolo efa ela miteny fa mifampanooditra kondro ny ataony eo basy sisa tsy mipoka ao anatiny ao le hoditra kondro efa lasa io vaky ny armée samy manany armée ny dolo zay filoto eo vaky ny sampony gouvernement tena tsisy zavatra mitombona tsony eto amin'ny firenena miteny ateo hoe pilier ray anisan'ny pilier mitazona azy de io armée io ny gendarmerie indrindra efa vakivaky izy io ao anatin'ny olona ny teny lazainao ngeka misy hoe G6 misy manamboninahitra betsaka maninona reny tsy tonga de nalefany tsy anatin'ny affaire Apollo 21 ihany maninona tsy nalefany tsy afafa modina atao hoe alefany liberté provisoire ny sasany misy betsaka tsisy miaramila voatazona any fa nazo liberté provisoire daholo de sous contrôle judiciaire ary ny sasany ara de modina atao hoe andrasana ny fa témoin à charge ohatra ny nanaovana ny sasasasany reny ane tokony tonga de nalefa tany tsy afaka hoe inona le vesatra ary ataova mazava ny resaka mbala zao mivesatra nataon'ireo manamboninahitra vahiny sy manamboninahitra malagasy nalefanao migiady reo sy misy olotsotra ihany ko tafiditra de ny olotsotra za tsy mahita vesatra fa miangavy anao andre matofoloha la zao zay vesatra fa za ilika fotsiny hoe mbola tsy vita ny anketo fo ny olona nefa efa lefanao any amponja so de tsy mety zany rehefa mandefa olona any amponja ianao de efa manana vesatra zany fa tsy vitany hoe olona efa mahita famaky amely ny lohanao zao ve de inona présomption d'une naissance aza tsy mety zany argument zany tokony hipetraka foana présomption d'innocence zany tsy sainy zany ny dikany verena mianatra raha zany andre matofoloha raha zany avy ny tsy hainao tsy mety zany zany hoe présomption d'innocence zany ane misy dikany betsaka ary io ataony sareraka mampiseho vidéo ko nge tsy azo atao
inona mahatonga azy manao an'ireny ny karamaina na azo ohatrinona hoe chargé de mission de tratra ny sareraka fa rajaosym-bola re olona ahoana ary ny tokony fomba mba endre fa tsy adala ny olona mba enio ny olona mahay rehefa tsy mahay nininona mazava zay teniko zay a rehefa tsy mahay a de mitsy olona mahay fa tsy le cerveau 24 plus 24 reo daholo nay oroanao daholo andray an'ireo fa valo de zao efa miteny aminao a fa tsisy miaro anao tsony eny izy zany izy tenenao azy mbola miaro anao io lazaiko anao io fa any amin'ny toerana anafenanao ny arenanao any ny voalilisitanao de any ny ilanao ady na zay fotsiny ara de efa mieritrereta dikan'izany ko tsy afaka anao nininana an'ireo olonireo anao raha tena vonina ny ady ianao amin'ny frantsay satria efa tabatabaniny ministre ny serasera io hoe afrika intelligence io frantsay mpitsilo frantsay rafanoarana reo ohatra ny frantsay zao ara avoa le décret laza hoe atsika ny nosy zay ny andrasako aminareo efa ela roapolo taona ny ady an'ireo nosy reo avoa ny décret hoe atsika malagasy reo de roay ireo akatonony ambasadiny de matoky anao fa tsy miteniteny foana ohatran'io fotsiny io alefany ihany ny légionnaire nahita teninareo narara io mody alanao sirika isan'andro zao ny tena mety alainao baraka indray ny ministre ny affaires étrangères hoe ny filohany enanao efa nitaky izy hoe anao restitution efa niteny hoe hidiny eny an-dalana fa tsy anognana amin'ny frantsay dikan'izany ange matahotra amin'ny frantsay nareo nefa mitabataba hoe pitsikily ny frantsay olony daholo ny eto milaza aminareo fa manana olona tokoa izy eto tena manana izy fa 80% malagasy 90% malagasy tompoko de tia tanindrazana fa ny ambon'izay no azon'ny frantsay baikona nareo franc-maçon sy France Afrique rehetra reo ny dragona maniry amin'ny Madagasikara manindro mafy reo ny azonareo baikona reo ny olonareo ary raha miresaka géopolitika koa tsika de toraka zany ihany reo oligarchie merina sy côtier reo ny France Afrique reo ratsa mangaiky any rehetra be dehibe izy reo no tsy tia tanindrazana reo ny mpanompom-bazaha any tedavina akatony ny ambasadiny roa izy ala teto personne non grata naovana azy de asivomody ny ambasadiny raha manao an'izay anao teaka miazakazaka manampy anao ary aiky manolo-tsaina anao mba ilamina amin'ny firenena fa tsy sahakory nareo fa be vava fotsiny ataovy le tena ady vaikio ny ady fa zay vonina raha manao ianao de lazaiko anao tanindrazana am'izay ny arovanao ny souveraineté nationale am'izay ny tediavinao ny fiaranam-pirenena tena izy no tediavina aminao anala ny vahoaka ao anatin'ny fahasiaranana azotsika fotsiny nositsika reo azotsika fotsiny ny bande sud iny zay edinao amenao sinoa amenao zao tena milaza aminao fa milliardaire daholo ny mivoaka malagasy velona ny vahoaka vita ny tantsaha azo velomina betsaka ny zavatra azo atao be de be mitsy miandro fotsiny firenena rehetrarehetra hoe izy ny tena tompony renosy reo inégocie amintsika zao izy tsy fantany zay ale de io laloviny frantsay andefasan'ny légionnaire io ianao nilaza ianao fa ninégocie nandalo teny andafavaratra nijery teny nandeha tany amin'ny ministre des affaires étrangères vomiera hitambarana fa inona zao nitoyany mbala zao noho ny covid-19 aloha de nahato ny fifampiresahana zay ny vaovao ofisialy marina fezay raha fahitanao tsy resaka covid-19 zany io hoe amiana pahasalamany zany nanaovana niny covid iny nge ka azaondralao maka ny marché samyndrareo tao amin'ny fitondrana teo ihany ny maka marché public zarazarainy tao zany hoe intérêt personnel zany marché de gré à gré ny tedaviny nanaovana aniny fa tsy ampidirana amin'ny mpanohitra tsy ampidirana n'izanisa de reo sakarana tomponao reo ny velona na io lasantsy io raha mbola reo ihany ny velona ny zavatra ataonao de reo ihany na vary afaranao de reo ihany ary reto tantsakely mahatra ataonao ohatran'ireny indreny mbola asianao mandoa oetra enjehanao ny tena mety raha tsy tokony ambanaovinao oetra tsony mandritra ny 10 taona
reo entreprise kely rehetrarehetra hoe mba hiaino zany ny atao hoe relance zany ny fanavotana ny malagasy avereniny amin'ny laoniny fa efa nividin'ny malagasy fa tsy io ataonao io efa miteny aho fa efa mioaka ny malagasy efa mioaka amin'ny tany tena milaza aminao a Joël fa malala olona be dehibe a rehefa mody any ariva tena mariny ty lazaiko ato amin'ity misy olona telo na efatra milahatra ao ambavadiko hoe farina raika apoaka raha-profy mba mio zay fa minona le zanako zany ny zavatra amizeo mba hitanareo amin'ny gouvernement ve zany sa inona ny eo andohanareo sa mitsangatsangana ny eo andohanareo sa androba mivoaka malagasy sa monanao sorona amin'ny malagasy fa minon'olona ne zany e milaza mazava fa mivity-piainana io anisan'ny faminon'olona direct misy tsy misakafo tsony io ndray tonga fidirany mpianatra atoato tena milaza aminao fa be dehibe mpianatra tsy ho tafiditra any ampianarana satria tsy manana moyen tsony ny ray aman-dreniny dia inona ny ataonao amin'ireny ny mpampianatra efa tsy amenao karama mipiasany amin'ny mpanao lalana tsy amenao karama ny paramètre tsy amenao karama ny rehetrarehetra vononao inona ary ty fitondrana hafahafa ty iza mamenao mamebaika anao anao nio mandripaka mivoaka malagasy ve ny tanjonao sa inona alao azava iza no mibaika anareo anao anio anena ny isan'ny voaka malagasy araky ny tanjonareo ve sa inona za malahelo raha nyvoaka malagasy ny ataonareo ohatran'io na huile zay paritrareo fotsiny ara hoa matoa ny ady an'io fa 20 taona zay za ndray ny enjehana azy finoana matoa ny teny hoe aza mividy an'io R340 Airbus 340 io zany raha hoana Madagasikara jereo mazo ny Madagasikara avion kely atera raisy izy inona ny dikan'io inona ny plan nareo diabolika eo ambadika io lazao mba tsy lazako ny zavatra fantatro mpiasa ny Madagasikara efa 4 volana zay tsy nahazo karama dia inona ny tena tanjonareo tsy mazava be ve fa amin'olona ny tena tanjonareo anisan'ny ainany ain'ny malagasy ny transport sy ny tourisme eo e any ny tena azo lazaina hoe avelona ny amerina ny relance économique Andriamatoa James Ratsima miresaka an'izay ianao efa tokony hovoaina ve zany ny frontière amin'izao fotoana izao raha fahitanao anazy raha hoe tena hamonjy ny secteur tourisme tokoa tsika hamonjy ny Madagasikara zay tena efa mitsiposiposy tokoa amin'izao fotoana izao tsy mitsiposiposy efa vonoina ho faty zao ary Joël lazaiko anao misy avion tonga foana lazaina fa midy ny frontière isan-kerinandro misy tonga isan-kerinandro zao fotsiny ny question aminao ary vérifieux zay lazaiko fa za tsy milaza raha tsy manana proof 4% malagasy ny tonga ao sisa karana sy zonosy fa za tonga rehetrarehetra amindreo Air France eo karana mibetsaka ao ary VIP dôly ireo mpibaiko anao reo mandehandeha ao ary ny malagasy kely efa mijaly vao tafiditra ao manao an'izao proof rehetrarehetra zao mbola manao kolokoloka io mitady olona any ambonimbony any zay vao tafiditra am'le hoe évacuation sy ny sisa dia aiza le frontière midy sy mivo ho aniza midy dia ho aniza no mivo sa zay ve le hoe impérieux ka impérieux nareo nge mampimeza zavatra ataonareo rehetrarehetra zay nge nitenenako hoe mba misaina rehefa manao zavatra fa tsy manaonao foana ohatran'io ohatran'ny masika Andriamatofoloha fa rehefa ambo dia ambo rehefa vandana dia kiaro ozy ny olona amin'ny tenenana malagasy zany ka fitiavana anao ny mampanitenenako direct an'izany mba tsy hisy ny raha latsaka tsony efa be ny raha latsaky nataon'ny olona tamin'ny razambe atsika mba hijanony zany mba ho an'ny Madagasikara am'izay ny malagasy ary ny malagasy ho an'ny Madagasikara mba tena aleo tena tanteraka ny voaka malagasy io ny ediko hatramin'izay matoa tsy niditra tamin'ny gouvernement rehetrarehetra teo dia fiandrainam-pirenena fahaleovan-tena malagasy no tedaviko condition sine qua non ny frantsay ny anisan'ny namotika atsika teto milaza ianao fa hiady aminy
fantatro ianao fa tsy say ke ndainy kely fotsiny ianao hoe aiza ny volanao, aiza ny nametranao ny volanao, aiza ny misy appartementanao, fantatrao ve zany le valois-payé zany, fantatrao ve zany frontière suisse zany, fantatrao ve zany Dubai zany, dia anao inona ianao tapidalana tapaka ny dominao tia ny prime ministre ao dia anao inona ianao tsy maintsy manao ianao hiady amindreo ianao hiady amin'ny mpandao bary ve ozy ny malagasy sa ahoana ny tena tianareo atao raha zany fanazavana zany James Ratsimo ohatrany hoe maizina tanteraka ve ny faravodilanitra raha ny tena marina eo amin'ny roa taona latsaka eo dia efa hiditra indray eo anatina ambiance ana fifidianana Madagasikara ianao miteny hoe mbola ny ekibony omby zany tena ny ekibony omby naty 2021 ty raha mbola tsy ariva akory ny andro ary ny zavatra zao dia izo la victimisation victime re olona tediavin'ny olona vonoina tediavin'ny olona vonoina ny saiko tediavin'ny olona vonoina zao rehetrarehetra zao mais attends vous prenez pour qui iza ny tady amono anareo sa nareo ny tia amono olona mamorona an'izao profetistika rehetrarehetrarehetra zao anagadrana aminona olona dikan'ireny hoe mitady fofony ain'ireny angeka hoe vonjeo ary olona tediavin'ny vahiny sy ny vazabe vonoina nefa nireo vazabe ireo ihany ny patron anao inona ny dikan'izany tsy victime ianao zany fa mpanao cinéma alao azava ny resaky tsika aza fitahanao amin'ny voaka malagasy raha mandeha akitsi-po ianao alazao ny marina rehetra tena milaza aminao afa ny malagasy mahay mamela heloka ny heloka ibaboana mody rariny tsory lazao zay tsy mety io ny anaovako hoe ny bilanao lazao hoe nanao an'izao tokoa zao mivita zao ny tsy vita zao mifanapanantenana pokaty nataoko dia mazava amin'ny malagasy le izy za tsy hiady amin'ny frantsay fa ny amin'ny daholo ny arenana fendro za tsy hiady amin'ny amerikana ianao ve dia mieritreritra satria hoe ny karana rehetrarehetra no mitatana eto dia ireo ny andresany rehetrarehetra za milaza aminao fa ny actionne Sarkozy le criminel Sarkozy parce que amiko iny mpamono olona criminel iny mpamono ny fitondrana afrikana iny firy nefa mivonoana iny dia milaza aminao fa iny nefa ny nametraka anao teo dia milaza aminao koa fa tsy afabela amin'iny ianao manana devoir amin'iny ianao sy iny nametraka anao manao olana eo amin'ny tontolon'ny fitsarana any amin'ny firenena zao le olona tononao teo marina mihitsy zany figadrana sisa miandry azy nefa ny tena milaza mety mbola vita ilalao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve zany miaraka amin'reto karana pakistani rehetra migerean'ny économie malagasy ny économie malagasy sy ny banque malagasy mbola lava be ny resakytsika mianaka Joël iresaka n'io système monétaire io koa tena lava satria manakolazaina betsaka amin'io fa ny tena marina dia ny karana aloha zao ny tompon'ny économie malagasy ary ny karana sy actionne zay Sarkozy ny conseillerne samy frantsay reo dia mody laloviny entre les deux d'un côté et à Bolloré et Total nge mitazona ny pétrole ny Madagasikara koa sy firenena maro aty Afrika na dia iza zany ny edinao amindreo iza zany ny tena edinao mbala zao mazava dia ahoana ny fomba nalanao an'io PMU satria ireo ny nametraka azy eo fa reto mamparanao reto tsisy nataon'ireo na kely ara mandokandokanao misy lelaka anao ny ataony dia mampiditra anao ny anaty kizo betsaka amin'ireo solombavambahoaka izay ao anatin'ny maro anisa nefa no efa mitako hoe tokony isy fandovana ny gouvernement misy miaino ve izy ireo sa tsisy miaino dia inona ny mety ho atao inona ny tokony ataon'izy ireo raha ny fahitany James Ratsimo anazy vo manao ny remaniement io ny flou dia raikitra ny règlement de compte sao raha mbola tsy vita ny remaniement ny embitra ny efa ovina izy ny sakanao an'io efa elany efa impiry tokony nanolon'ny PM izy efa elany fa izy miemitra efa ela no miteny fa tsy vita ny manalana io sao ary raha anova izy dia mazava be ny teniko hovay daholo ireo rehetrarehetra ireo fa fandrebirebinanao mibetsaka miela daholo ianao ny voalohany manana fahendrena mitsory fa tsy vitanao ntsony dia atsipazony baolina
na tsipinao am'izay lalàna tianao any na any amin'ny assemblée na any amin'ny sénat na aiza naovanao azy ny solombavam-bahoaka iny e anisan'ireo ny teny hoe tsangandreo ary anisan'ny be dehibe ny nanampy betsaka mifantatrao nanonona telo ateo hoe nosy malagasy dia ny malagasy fa ny akamaroany ny solombavam-bahoaka anao tonga efa nanao samboady hoe atsika ny nosy malagasy ary nanao torony niaraka tamiko tany mazangany sasany tapitra malala am'izao fotoana zao fa ny malagasy ny lidy zay parsa tamin'ny voalohany mipiaradi amiko sy ny tenako na melona indray an'izany hoe fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny malagasy ny tambatambazana ny rahonana tambazana vola be hoe mangina nanaovany DGSE rapport lavabe hoe ampangina io bandy io fa melona fitiavan-tanindrazana anatin'ny malagasy ka ho sahiranytsika dangereux ozy rehefa olo loatran'io no hoe nonony masa ça devient menace ho anareo fitondrana zany ny tena marina ka lasa menace ho anazy za tsy tatitra oviana le izy raha anovany gouvernement io dia ireo mapara rehetrarehetra ny ampidirinao le hoe tatitry ny DGSE momba ny James Ratsima hoe ahoana izy ianao le tatitry ny DGSE momba ny efa tamin'ny nanomboka ny takin'ily zay paritra nefa niseho io ary zay sy rajonandray zaka mitsipika menamena tao anatin'le tatitra 19 page efa navoaka tanina Facebook efa nitabatabako dia io document io nameko olona ray sans savoir hoe olona kay olony rajoelona mody nalefa nytaty amiko hoe alovy any dia nameko azy dia tsy manana tsony tsy nahita tsony ary minisitry olona io dia zao no lazaiko anao zany tsy mindrarana zany fa nitenenako an'izany fotsiny dia tsotra sahaza Andriamatozoelona nanaovana certificat de décès hoe maty nanaovana n'io rehetrarehetra io natakena tany an-tranoko ny rahonana mivady aman-janako nytenenina hoe mba jereo mivady aman-janaka raha tsy tigadra mandrakizay tsy hitako zay tsy natao fa am'izao fotoana zao tompoko ny vahoaka malagasy no mitaky fa nazy ny ilizay parsa ary nyteneniko teo aza ilika any amin'ny ministry ny raharaham-bahiny hoe izy ny tsy nanao anao filoany tsy nanao zany izy any manaraka mibaikinao fotsiny teneny izy hoe manaova décret dia alefaso ny décret anao dia vitako raha sa ianao hitako hoe raha sa miady amin'ny frantsay ohatra ny ataon'ny ministre ny serasera reny ianao hoe pitsikily reo vazaha reo inona ny eonazavaly manana sy rajonary mampianana tany epita-tany misy dikany daholo reny zavatra mitombony reny mba tsy tenitenena foana dia avady mipitony lela zao ianao mitady fahavalonao daholo zao rehetrarehetra zao iza sisa ny aronao zay niteny hoe seule planche de salut anao rajoelona dia ny vahoaka malagasy efa miantso vonjy any aminy ianao io tsy manana an'izaniza ntsony ianao dika an'ireny victimisation ataonao reny eny fitenena hoe vonjeo atompoko te daviny olona vonoana vonjeo atompoko te daviny olona kapaina amin'ny famaky ny lohako fa aza vadibadika ny resaka aza hodikodina ny resaka vatano tovy direct ena re vaolana hoetosika miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana James Ratsima ina mety sosikevitra ao ny fanjakana moa mieritreritra ihany hoe tsy tokony hisy ny fifanambakana mety hisy ny fanafarana amin'ny vatana ny entana ilain'ny vahoaka avy any ivelany zany hoe miverina kely ohatra tamin'ny système en procopsa talohatsika zay ve ny tena vaolana sa hoe tokony hamafisina le fanazavanao tamin'ny voalohany hoe reo orinasa malagasy reo mba jereo ny orinasa malagasy ho any tompony Madagasikara sainginy akapoben'ny toe-karena tsy any amin'ireo lazanafatra PPN karanany manao an'izany re matofoloha zany ve tsy takatry ny sainao hoe raha anao an'izany ianao dia mbola melona an'ireo karana tsy mandoha etra tsy mandoha inoniny mba eritrerehetra ihany dia tsy hainao ve ny mampiaina mividin'ireo PPN ireo any voaka malagasy atsoy ny olona mahay io za tsy mpanolotsainanao ka raha tsy zany navoakako teto hoe zao atao mora manao an'ireo raha tena vonona ianao anampy amin'ny voaka malagasy na ivary io nge ananatsika io resaka circuit de distribution fotsiny io ny lalana potehanao io misy antony eny io lalana potika io lala-pirenena rehetra izany tsy malala fa misy dikany io
raha voaraisina politika io dia fantatra amin'ny politika ao ambadika io dia milaza ianao fa mamboatra milaza inona ny ianao fa- ambangovangony Ah, zay io. inona ny mety ambangovangony le hoe ao ambadika le fampitehany lalam-pirenena indrindrandrindra tsy afaka le circuit de distribution lazaiko anao aiza ny andana amin'ny vokatra ahoana ny fanangonana amin'ny vokatra zavatra mora atao zany mampiena ny vidin'ny vary mampiena ny vidiny rehetra nanao menaka ange malagasy potehanao e andriamatora valimanana za tena mazava ny eritreritra nanao amin'ny magro reny izy eny fanavotana fa leova tena malagasy eny reny potehanareo reny ny eran'ny madagasikara nasiany magro dikan'ireny a produit malagasy fidina zavatra vita malagasy fidina fa tsy ny nany entreprise français range tsy concurrentiel atsony fa ny potehanao ny orinasa malagasy efa tsy eo ntsony andriamatora valimanana mbola enjehanao indray ny entreprise kely malagasy na ny triple na ny magro tsy avelanao isokatra ataonao daholo zay fomba nanakatonana an'ireny de velominao ny karaha ny etsepita za mive tsy midika zavatra fahafa raha navelanao isokatra amin'ny magro a efa be ny zavatra niofa satria vokatra malagasy ny vidinty malagasy fa tsy voatery vidy vokatra frantsay afaranao asianao afaran'ny karana io lazainao hoe anafatra an'izao zay anafatra ny ppn zay zany ve ny fomba mba hitanareo ampidinana ny vidin'ny ppn tsy au contraire raha ve famitahambo aoka zany izany fitahanareo am'izany tena mariny ty lazaiko sy tsy fanambaniana andana re miandratre de tsy mamenatra miteny hoe tsy hainay fa atoroy zahay de tsy mamenatra mitady olona afaka manoro anareo fa zay rehetrarehetra ty hanampy amin'ny malagasy potehanareo ny karana tsy asinareo mandohetra no vonjenareo ireo no mibaiko anareo nazavaiko teo a ny madaolona ngeka société sino-indo-indonesienne algiro zay zany eny mbola vahiny raha resaka géopolitika koa lava be eto ny resatsika zo eny fa za mazava be ny teniko a madagasikara o malagasy madagasikara tompoko de amin'ny malagasy fa tsy amidinao amby vahiny ny olona ty tena ty tanindrazana hoa 95 angamba pourcent malagasy efa malaly zao hoe anazy madagasikara fa ny ambiny io a ny olazainareo a ny lazay ny eniko nisy ny teny to nisy généraly ny teny hoe a tokony tsika malagasy any mandiny tsy vahiny foana vahiny ty tsika malagasy mihitsy reo ambiny kely reo le malagasy a mbola mpanompony eny re amarina fandarana sady sika James Ratsima mandeha be ny fotoana rehefa Andriamato James Ratsima mitondra fanazavana araka n'le fomba fijeriny ohatr'izay a de somary tonontony ihany tsika tamin'ny famaranana fandarana Andriamato James Ratsima satria omeko minitra vitsivitsy ianao mba amtinana zay voaresaka izay a sy mba hitondra ataoko hoe fahazavana kely ho an'ny mpijery atsika mba tsy ho maizina tanteraka amin'ny faravodilanitra le izy eny efa maizina efa tsy mihinan-kanina malagasy efa vahoaka maty vahoaka ho velomina ka miteny ianao hoe tonotony ihany sarotra ny otony amin'ny fahitana vahoaka mijaly vahoaka miandry fahafatesana fomba hoana moa no ampitony ianao ry zareo mpitondra ao ny ao angamba tony izy tsangatsangana izy mandehandeha izy afaka mividy zay tiany atao izy na firy na inona vidiny de vitany na avion firy ara vidiny voagnena ny vidy eny filoha io e iny koa raha mbola asiko teny hoe tamin'ny filora valimanana vidy ho an'ny fanjakana fa ty amin'ny anaran'ny mpitondra de ahoana moa ny ampitony amin'izany zavatra zany fa tahorinan'ireny annonce hoe misy complot amonany sega amonany filoham-pirenena de alefa amin'ny polisy manao ankety alefa daholo rehetrarehetra zao la zao tompoko ny eo ambadiky reny inona ny tena tanjonareo de avoay le charge contre n'le olona na ny mpanao gazety gadrainareo io na ny mpampianatra kely vonoanareo io tsy amenareo karama mpampianatra ihany ny teneniko satria maharary ahy io resaka io na ty fampianarana potehanareo
nefa io noavin'ny firenena ny tanorany noavin'ny firenena raha vao misy fanadinana dia mivoaka ny sujet potika andro alina manao baka zao rehetrarehetra zao mahazo an'le vahoaka kely mahazo an'le mpianatra malagasy zao mbola tsy tafiditra ny ampianarana indray ny akamaroany amarana ny teniko fa ozy ianao hoe tapitra ny fotorantsika na dia mbola tia resaka zavatra betsaka azy andriamatozoela dia tsotra ny atsotra ihany tsy nidirako tamin'ny gouvernemanta mifanesy teo na dia natsona za dia mila faleovatena amin'ny malagasy mila maly eo tena mila fiairanam-pirenena vao afaka manao zavatra zay vao tena afaka manao an'izany atao hoe politika izany fa io politika atao hoe tona neka mivazany manao amin'ny politika amin'ny toerantsika ny karanany manao politika amin'ny toerantsika tsy olona afaka amin'ny malagasy araka ny teny député Bril tsisy maleo tena zany ny malagasy tsy maleo tena ny gasy ka rehefa tsy maleo tena ianao fa olona andeva eto amin'ny taninao zany ianao dia tsy hainao manao amin'ny politika anao fa reo vahoaka reo vahiny mitondra amin'ny firenena sy tompony ekonomia ireo zay le géopolitika reo no manao politika fa ianao tsy olona afaka tsy afaka manao politika izany ianao fa baiko no tanterahanao baiko mbahiny no tanterahanao torak' izany ny filohantsika zay mpitondra ny fanisy teo baiko no nataony ary ny mpanao politika teto dia tsy politika ny nataony fa ce sont des concurrents tady toerana ifandimidimy ary mipaika ny dralahy vahiny dia ampidirana indray transition dia andraisan'ny olona rehetrarehetra elaela indray ampidirinao daholy dia amin'izay manana fotoana indray izy hitsetsafany ny arem-pirenena malagasy miaraka amin'ny karana sy ny sinosy ny vahiny eny are makasitrika n'Andriamatoa James Ratsima tamin'izay fomba fijery mahitsy zay ny zahantsika ny ekena atao tanaty fandarana le fomba fiteniny sy ny fomba fijeriny amin'ny tsika raha teo mandala ny fahalalana maneho hevitra dia makasitrika tsika rehetra nanaraka amin'ny fandarana ihany koa dia mamirina fisaorana ho anao professeur dia mamerika ny velova finaritra tompo klasy tompoky vavy